Sehatra hafa-tanteraka kosa indray niatra nanomboka ny taona 2024 ny tsy fanomezana tany-panjakana ho anatetika asa lehibe na ihany koa io ho an'ny olon-tsotra. Ny ministra ny foto-drafitrasa sy ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany moa dia nametraka fa isan'ny nahazahoantsika tombony ny tsy fanomezana tany-panjakana nanomboka ny taona 2024 satria dia nahafahana nandinika ireo antota taratasy na dossier ho an'ireo efa fangatahana nipetraka tany aloha izay fotoana ny tsara ny fanomezan-dalana izay. Ny filakevitry ny ministra ihany no manapaka sy manome alalana fahazahoan-tany ampiasaina amin'ny tetikasa lehibe. Io nambaran'ny ministra-mpanjakana amin'ny sanan'ny foto-drafitrasa, ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany Rivo Rakotovao nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety izay notanterahana omaly tetsy Anosy. Nomarian'ny ministra ihany koa fa mbola miato ny fanomezana tany-panjakana fepetra izay nampiarina nanomboka ny taona 2024. Raha misy tetikasa lehibe, tetikasa na fanamboarana trano io na ho fanamboaran-dalana io na ataony privé na anao site touristique izy, anao hôtely lehibe izy ohatra zany raha Madagasikara, dia manao le fangatahana izy dia hoentiko any amin'ny conseil des ministres. Zay ihany manapaka amin'izao fotoana izao na mebel fiteotika io na tena hoe satria manana zo afahany manao an'izany hoe hivarotana ny tany izy raha manana orinasa hoe amin'ny droit malagasy moa filaza zany mahazaka an'izany na olo-pirenena malagasy fotsiny zao izy dia tsy maintsy mandalo any amin'ny conseil des ministres fa tsy hoe ny ministre d'État na ny service eto amiko dia azaka an'izany soni. Zay zany isan'ny fepetra mba ahafahantsika mbola mijery an'le izy fa le fampivarotana tsotra fotsiny tany-panjakana hoe satria mangataka za maolo-pirenena mba mangataka misy 2000 mètres carrés ry anananary reny zany aloha dia mbola mijanona mihitsy amin'izao fotoana izao satria misy fandaminana satria mety ho reny ny tafiditra anatin'ny lalana efa resahana foana zany na anatin'ny parkina zay atao dia ho atao hoana indray le olona nefa mivarotana ho an'le tany mila zay fandaminana zay nefa azadinitsika fa tsy zay fotsiny akory ny asany eo amin'ny service ny domaine fa be da be ny asa miandry eo fa tsy hoe tsy nisy an'iny dia lasa tsisy asany eo amin'ny domaine. Irahantsika malaza be da be ny zavatra tokony na classement na dossier fotsiny ary mahatonga an'le hoe mbola tsy hita aloha ny dossier anao fa be da be izy ato zany misy fandaminana anatiny. Nomarian'ny ministra-mpanjakana Rivo Rakotovao fa ny fangatahana tany-panjakana no miato, mitohy kosa ny asa hafa tanterahan'ny sapan-draharaha samihafa mikasika ny fananan-tany.